Antsika anatin'ny soratra masina andraisantsika izay nimaniny tompo antsika indray androany amin'ity alarobia atoandro ity Hébreu toko favalo no voalohany vakintsika Hébreu toko favalo dia mandiny voalohany sy ny faharoa dia aveo miampitana amin'iny fahaenitsika rehefa hitanao dia vakiko ianao ihany koa mamaky any amin'ny toeranao any andiny voalohany ary amin'izany zavatra lazain'izany dia izao ny fotony manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandramina avy indrindra any an-danitra mpanao fampipivavana amin'ny fitoerana masina sy ny telo-tabelina kely izay naorin'ny tompo fa tsy olona dia andiny fahaenina fankehitriny efa mahazo fampipivavana tsara noho ny an'ireny izy dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra dia fanampiny Timoty voalohany toko faharoa Timoty voalohany toko faharoa dia nandiny fadimy sy ny fahaenina ihany vakitoy izao hoe fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana n'Andriamanitra sy l'olona dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tena ny lavitra isorin'ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao andro izao ireo tenireo ny fampizaran'ny tompo amintsika gany ny izay tiany hozaraina indray arak'izay anjara sahaza ho anao misy tena efa nitenen'ny mpitarika teo ary inona ihany koa mena fa enao veriberina tamin'le tenireo teo dia inona mpanalalana tamin'le Hébreu izy miresaka mpanalalana ray na hoe mpisorona be koa izy tena ampiandohana dia ataon'le Timoty koa izy miresaka amin'izay teo mpamakina amin'ny tantarany zanak'Israely sy Jehova no nomeny tompony ty resaka ty hoe tamin'izay fotoana izay rehefa hiomana andray ny lalàna ny zanak'Israely izany hoe voavoaka ny tany Egypte izy dia niampita ny rano izy dia tao amin'ny désert izy dia nandalo aloha le tsisy rano dia mena rano dia tsisy sakafo dia mena sakafo sy sisa fa tonga amin'izay ny fotoana amin'ny lalàna Andriamanitra amin'ny lalàna izy dia misy toko anankiray mihitsy dia fa Exodus 7:20 izay raha sy diso dia misy titre hoe fiomanana andray ny lalàna izany hoe nampiomanana mihitsy ireo zanak'Israely ireo mena roa andro ry zareo hoe anamasinany tena fa ho avy Jehova hiresaka hiaona aminareo izay nampitainy tamin'ny Mosesy dia rehefa tonga ilay fotoana ina ny zavatra nampiomanana ny zareo misy tendrombohitra dia ny tendrombohitra Sinay dia ry zareo aty ambany aty dia zao izy Jehova hoe nitoby izany ao aty ambany dia amin'io tendrombohitra io niaviany Jehova fa zao izy io tendrombohitra io fefenareo manodidina fa tsy azo kitihana tsy azo ekaran'izany izy tsy azo kasia tanana akory fa izay mikasika an'io dia atao maty toram-bato esorina tsy ho isan'ny fiangonana izay ny zavatra misy ao rehefa mamaky ianao ny Exodus toko 7:20 io raha mbola tsy namaky ianao dia ampaherezoka amaky fa mahafinaritra mamaky ny tantara fitondran'i Jehova n'ireo olona ireo dia ao anatin'izay hoe tsy azo kasihana nefa Jehova ho avy hiaona aminazy hiresaka aminy satria fantatry Jehova misy le elanelana misy ilay Jehova Andriamanitra tanteraka ao amin'ny fahamasinana dia misy ilay olona hozy izy rehefa miresaka ny Israely hoe mafiatoka mafiloha mpanota sy ny sisa misy elanelana be tsy afaka nifandray mihitsy ireo fa hozy izy ao aorianao rehefa miresaka raha miaraka aminareo dia ho aringako nareo satria nareo mafilo sy ny sisa dia ho anelanelana izay nefa tsy maintsy isy ilay resaka dia ahoana ary izany tsika misy distance be nefa misy lalàna ho ampitainy dia retolo reto koa mba manana fangatahana indraindray mba ampitaina amin'ny Jehova dia teo izy nanindry mpanalalana ray dia izy Mosesy ao anatin'ilay izy rehefa mamaky ilay toko 7:20 dia tsy azo ekaran'olona tsy azo kitihana na dia biby akory ary fa maty izay mikasika ilay tendrombohitra afa-tsy Mosesy ihany Mosesy ihany navelan'Andriamanitra mekarana ao aty dia Mosesy ny amen'Andriamanitra ny resaka ilay olombelona ery ambany kotroka sy zavatra ohatr'izany feona rivotra ny enina dia aveo koa ilay olombelona rehefa manana ilay olombelona tiako tenenina izany ilay zanak'Israely rehefa manana ny fangatahana dia Mosesy nitondra an'iny dia lasa Mosesy miakatra ny tendrombohitra mampita an'iny
ohatr'izay ny zavatra nisy teo amin'ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely taty aoriana ilay izy niova fotsiny tsy lasa tendrombohitra intsony fa lasa hoe tranolay fionana dia niova nivoatra dia lasa taberna kely dia ao Mosesy no miresaka amin'ny Jehovah lasa rehefa ao Mosesy sy Jehovah dia misy rahona midina eo amin'ny efitra ohatran'ny tente kely dia ny olona nivelany eny fotsiny tsy mahazo miditra amin'io fa Mosesy ihany ny Mpanalalana misy fitaraina anaty dia Mosesy mitondra an'iny misy lalàna vari dia Mosesy mampidina an'iny ho an'ilay olona dia ny zavatra hita tao anatin'ilay izy dia niova ilay izy teo aoriana tsy Israely intsony ilay olon'Andriamanitra teo amin'ny Osiara tsy diso ilay tapitra ilay izy hoe tsy oloko intsony nareo fa efa mivadika amin'izay ho an'ny fiangonana amin'izay ilay resaka eto nanomboka teo amin'ny mpianatra izy dia miresaka foana ny fiangonana Jesosy miresaka dia hoe fa any ny ondrikeliko sy ny sisa any amin'izay ny zavatra ao am-pony Jehovah satria efa nanendy andreo amin'izay izy hoe reo amin'izay ilay oloko dia inona ny zavatra misy mitovy ihany ilay zavatra mipetraka amin'ny lafiny iray hoe mbola mipetraka foana ilay Andriamanitra masina tanteraka dia mbola hiditsika mbola ao anatin'ilay maha-olombelona tsika tsy possible ny ananantsika akse amin'io Andriamanitra io raha ny maha izy atsika raha n'ilay toetra atsika ratsy mandrakariva zay nolazainy rehefa miresaka ny olombelona Jehovah ao amin'ny tantarany Noa any amin'ny Genesis 9 ratsy mandrakariva ny fisainany tsy hanapaka eo amin'ny olombelona mandrakariva ozy izy satria olombelona io fantany io vao mieritreritra dia zavatra ratsy fitiavan-tena dia rafaratsiana foana dia tsy possible izy fifandraisana ilay masiny ilay tanteraka sy ilay tsy tanteraka dia mipetraka ihany hoe andeha haniraka Mpanalalana inona ny Mpanalalana amin'ny teny français izy hoe intermédiaire izany hoe azo antsika tao ihany koa hoe mpisolo vava mpanelanelana ilay anankiroa ilay masina sy tanteraka dia ilay tsy tanteraka eto mba hahafahany lasa tsika lasa olon'Andriamanitra dia lasa tsika afaka miresaka aminy dia lasa tsika lasa maheno ihany koa izay resahany izany ny zavatra vokatry nataon'i Jesosy tsika indray mieritreritra hoe ohatran'ny efa mandeha ho azy izany hoe tsika resahan'ny tompo dia tsika koa mivavaka dia henon'ny tompo ny vala fa tsy mandeha ho azy izany misy zavatra eo anelanelany tsy hoe zavatra misy olona misy mpanelanelana Mpanalalana eo anelanelany dia Jesosy Kristy amin'ny lafindray izany mitodika aloha an'izay mbola mety misalasala ny amin'ny famonjena sy ny hoe tsy mahafantatra ahoana ny fandehan'izany famonjena izany dia androany ampahafantarina anao fa ohatr'izay ny fandehana io tsy misy mahay manatona ny ray tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalaka ozy izy Jaona 4:10 afaka manao zavatra be da be ianao afaka manana anaram-piangonana zomy ohatra mbola kely ianao afaka manana asa fanompona tsara be mihitsy ianao afaka manana zavatra tantaraina be ianao raha ny zavatra hoe expérience amin'ny resaka vavaka adiny firy isan'andro sy ny sisa mety efa namerimberina an'ilay vavaka ianao hoe avereno izao vavaka izao tsisy ratsy daholo izany fa izao raha iresaka sika hoe anatona an'Andriamanitra dia tsy mikoty daholo izany rehetrarehetra izany tsy hoe tsy ilaina fa ilay fanatonana an'Andriamanitra ilay akse ho lasa zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandalo amin'io Jesosy io ozy izy hoe tsy misy tsy afaka manatona ny ray afa tsy amin'ny lalako izao ny lalana sy famarinana ary fiainana ka izao tsy miteny mihitsy izany hoe ajanono ny zavatra rehetra ataonao ajanono ilay fanompona tsy miteny izany ajanono ilay vavaka adiny tsy haiko adiny ray na adiny roa isan'andro fataonao fa ataovy marina ao am-pona aloha hoe efa tafahoana tamin'i Jesosy venao ilay Mpanalalana ataovy marina ny natony fonao aloha hoe efa henonao ve Jesosy namangy ny fonao dia lasa zanak'Andriamanitra ianao izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra tsy izay navitan'izao izao dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra tsy izay mivavaka ao amin'ny fiangonany dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra fa izay rehetra nandray azy io Mpanalalana io ilay resahana amin'izany raha mbola misalasala ianao ny amin'ny famonjena raha mbola tsisy fantatrao mihitsy dia ampahafantarina anao izy androany tsy resaka avereno izao na ataovy izao na tsangano ny tananao sy ny sisa fa Jesosy mamangy anao dia anao mandray azy omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ohatran'ny hoe tsotra ilay izy ohatran'ny hoe formule maivana fa be da be nefa mbola tsy tafiditra ao anatin'izany mbola voafitaka ao anatina karazana action be da be atao dia ela be miresaka efa mampolo taona ny manana fiangonana sy ny sisa fa mbola henony hoe misy banga ao anatiny satria mbola tsy tafahoana tamin'io Mpanalalana io
dia mbola tsy henony hoe tafampitany amin'Andriamanitra za rehefa mivavaka, dia mbola tsy maheno ihany koa izan'Andriamanitra miresaka aminy satria mbola tsy eo mpanalàlana. Dia androandra mbola ao anatin'izay fisalasalana izay ianao dia atoro anao izany hoe tsy resaka inona, tsy fianarana verset tsy enjery sy ny sisa fa Jesosy. Taovy henonao, tafahoana amin'io Jesosy io ianao. Inona kosa no hafatra ho antsika izay atao hoe efa ao anatin'ny famonjena, efa nandray ny famonjena, efa nateraka indray hozy izy fitentsika azy. Inona ny hafatra ho antsika ao anatin'izany hoe mpanalàna ohatra hafatra ho an'ny mbola tsy voavonjy izany, misy hafatra ao anatin'ny izy ho antsika dia ny anankiroa dia anankiray voalohany dia fampatsiahivana sy fanamafisana izany ao anatintsika. Satria inona ny antony? Rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana, rehefa elaela tsika nandalo an'ilay famonjena, ao anatin'ilay voalohany iny tsika mafana fo, tena mijoro, tena manaiky hoe Jesosy ny ivony zavatra rehetra, Jesosy ny navovonjy anahy, dia miankohaka eo anatrehany, dia misaotra anazy, dia mankasitraka anazy. Fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana, ary indrindrindrindra rehefa manomboka misy ny asa fanompoana ataontsika, dia rehefa tsy mitandrina tsika dia manomboka mivilana ny eo anatin'ny fontsika eo. Rehefa nytaniana dia hoe ianao ve mananantoka ny amin'ny famonjena, ianao ve mananantoka raha maty izao dia mandova ny lanitra? Ie, ny valiny tsy misalasala. Fa raha nytaniana amin'izay, inona ny antony? Eo amin'izay ny ahitana karazana valiteny. Olona efa voavonjy ilay resahana eto, olona efa tena nateraka indray, fa noho ny amin'ilay fahelan'ny fotoana sy ny asa natao sy ny sisa, manomboka misy zavatra mivilana. Ka zange firitaona izay moa teto amin'ity fiangonana ity, za manaraka toriteny isan'andro, na izaho fotsiny ara ve? Za ny hatrano raha tantaraiko anao daholo ny fandaminako ny emploi du temps ny vavaka sy ny fianoko an'io teny sy ny famahiko an'ity baiboly ity. Za eo amin'ny fiarahamonina afaka nytaninao daholo ny olona rehetrarehetra, fa tsika tsy manao ratsy izany ka mivilana ilay izy, midekala tamin'ilay fototra. Adino ilay mpanalàlana hoe izy ilay nanao ny zavatra rehetrarehetra, dia ianao ny sitraka an'izy dia lasa zanak'Andriamanitra ianao, fa lasa noho ianao noho ilay zavatra vita. Dia izay ny amerenana an'izany hafatra izany ho antsika androany, mila verina ao anatin'ny fontsika. Tsara ho an'ny fanompony, tsy midika mihitsy izany hajanony. Tsara n'izay ezaka ataonao mivavaka, tsara izay ezaka ataonao hitadiavana an'Andriamanitra amin'ny tsy fantatro izay routine fataonao na exercice fataonao. Fa ao anatin'izany ataovy marina foana hoe mitodika manome vahana ilay mpanalàlana foana izany rehetrarehetra izany. Na mivavaka ianao, mihira ianao, mamaky an'io baiboly io ianao, enonao ny toriteny tsy tapaka, mamonjy fotoam-bavaka ianao sy ny sisa. Ataovy henonao foana hoe mbola mandalo amin'ilay mpanalàlana izany zavatra izany. Tsy misy lalana makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalana. Ataovy izay azonao atao rehetrarehetra, fa ataovy henonao foana hoe mbola Jesosy ny ivony izany manompo ianao, dia Jesosy manelanelana mitondra nyity vavako ity dia tonga henon'Andriamanitra. Raha maheno an'Andriamanitra miresaka amiko, Jesosy mapita an'izany aty amiko. Ampatsiahivana, amafisina ny anatin'ny fontsika izany. Izy ohatra ny mpisolo vava, ohatra anankiray ohatra ny hoe mpisolo vava, na hoe avoka izy tsika rehefa ao anatina fitsarana anankiray, dia manana ny asa ny mpisolo vava, dia tsika izany leo plasin'ilay accusé, Andriamanitra ilay mpitsara. Dia io mpisolo vava io no mahay ny zavatra rehetrarehetra na entina iarovana anao io anatrihan'Andriamanitra. Io mahatonga ilay verina amin'ilay tsy misy azontsika atao azo anatonana an'Andriamanitra, iresahana amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'io mpanalàlana io. Ohatran'izao ilay ohatra hoe io mpisolo vava io ny anatra lalàna amatonany, dia ianao misy zavatra hiampangananao, dia ianao hiaro tena par rapport amin'ny zavatra hiampangananao, nefa tsika tsy mahay lalàna. Dia eo miditra ilay mpahay lalàna misolo vavanao. Misy rehefa mijery ilay arrestation reny amin'ny film dia hoe vous avez le droit de garder le silence hozy izy, fa tout ce que vous direz sera utilisé contre vous. Zany hoe zavatra rehetra ho tenenao eo dia ampiasaina hiampangananao daholo. Raha vao tsy mahay ianao, vao miteny disy kely ray fotsiny ianao dia avadika any aminao iny. Fa ilay mahay lalàna amin'izay no miteny hoe izao ny voasoratra, tsy mikoty izany. Ianao izany etsy mipararehetra hoe eto amin'ny toeran'ny accusé miandry fotsiny ilay sentence na ilay sazy, fa ilay mpanalàlana, ilay avokanao mahafantatra hoe raha ny lalàna zao, tsy miheloko io olona io satria izao. Inona ny aton'izany resaka izany? Tsika
misy ale avo resahako teo misy différence be dia Jesosy natanteraka ny fataterahana takian'Andriamanitra io. Jesosy ny manana le fataterahana takiana mba hafana miresaka aminy, dia tsika misitraka niny fotsiny miaraka amin'ny Jesosy. Ohatr'izay hoe le avokany nianatra lalàna mataonany, le avokany nandany fianarany volany sy ny fotoana maro be ny anarana le lalàna, miaro anao izy avy eo dia anao misitraka le liberté azo le avy eo. Fa ianao anatin'izay dia tena mipetraka mihitsy hoe matoky an'io avoka io. Zay le tena afatra ho antsika androany, tena mametraka mettre les sorts entre ses mains, matoky anazy amin'izay ataony eo, satria tsika tsy mahay. Satria raha nytaniny tsika izy mahay lalàna zao ohatra, raha isika le ohatra lalàna, tsy lalàna rehetrarehetra fa ataoko hoe lalàna singana anankiray fotsiny, ohatra hoe lalàna momba famivozana fotsiny anotaniny, tsika mampiasa lalàna daholo, na mandeha tongotra ianao, na mandeha fiara ianao, na mandeha moto ianao, misy lalàna mifehy io famivozana io. Une fois ianao manao infraction eo dia lalàna famivozana nentina hiampangananao. Dia tsika nefa tsy mahay ilay izy, zaho aloha tsy mahay, tsy haiko nareo. Dia raha hampangaina dia tsy manakavaly, izay teneniko rehetrarehetra mety vao mainka ampiletika nalalindalina kokoa hoe mbola mamaly any ianao, nefa zao ny voasoratra. Fa le avoka mahay an'ilay lalàna no miteny zao koa ny artikla ao amin'ny anina, miteny fa zao ny mety sy tsy mety. Dia izay mahatonga ny hoe lasa matoky an'ilay avoka izay ataonao eo fa tena. Ary iny tena marina reo anatin'ny fitsarana ny olona meloka tsy mahazo miteniteny foana zany, tsy hoe manana fitenenana na tsy omena fitenenana manokana. Amin'ny fotoana le mpitsara miteny ihany hoe mahazo miteny izy dia izay, dia rehefa miteny koa le mpitsara hoe tapitra dia manginy ianao, vao miteny ianao dia misy le marito be, manginy amin'izay. Fa mpisolo vava foana no miteny, mpisolo vava foana mitantara eo, dia ianao matoky anazy. Dia ohatr'izay koa miaraka amin'ny tompontsika. Mila patsiahivina tsika zany ndraindray, fa ndraindray tsika raha raisika le ohatra le fitsarana teo, anatin'le fitsarana dia etiketi-po dia tady iteny foana, ka za nge izy ke tonga dia misy le marito be iny, manginy ianao, tsisy name fitenenana anao tato. Fa le mpisolo vavanao no miresaka, le mpisolo vavanao no en'olo le mpitsara, dia iny no mandray an-tanana ny momba anao. Dia ohatr'izay ihany koa miaraka amin'ny tompo. Rehefa ela ny fotoana dia ohatran'ny etiketi-po tsika dia mieritreritra ny famonjena. Efa hitantsika, efa haintsika hoe ohatr'izao ny atao dia ankasitrahana ny vavaka, ohatr'izao ny atao dia ankasitrahana ny fiderana, ohatr'izao ny atao dia mahazo valim-bavaka. Ohatra rehefa hitantsika le formule dia na mizara ary tsika dia zavatra le expérience atsika ny zaraintsika. Nefa tsy izay no natsoina antsika fa izay raisina avy amin'ny tompo no zaraina ho an'ny olona, fa tsy ny expérience atsika. Fa noho ny amin'ny ndraindray rehefa elaela ny fotoana, rehefa mahavita zavatra sy ny manana bagage miaraka amin'ny tompo dia ohatrany adino izay zavatra izay. Le Mpanalalana foana ny ivony rehetrarehetra. Raha mizara ary dia mizara ny tantaranao sy ny sisa, fa le fizaranao tokony le Mpanalalana ny ivony. Zany zavatra nataon'ny tompo ohatr'izao taminahy dia ohatr'izao dia nisy fiovana ohatr'izao, fa tadio foana noho ny amin'ny Jesosy ny resakiny. Zany rehetrarehetra iainako sy tantaraiko aminao zany noho ny amin'ny Jesosy. Jesosy nanao an'io, fa raha za tena mbola tsy tiako tenenina hoe tsy hoe ratsy le mizara ny expérience anao, zarao izay nataon'ny tompo aminao, fa ataovy marina foana ny ivony hoe tsy ianao. Misy fijoroana vavolombelona mantsy nandray ohatrohatr'izany, no ny amin'ilay vavaka ohatr'izao sy ny sisa, dia ny noho ny tompo fangatahantsika dia apetraka foana ny amin'ny farany hoe voninahitra moa izany ho an'Andriamanitra re, iny tsy maintsy apetraka iny. Fa nefa rehefa inoana ilay fizarana, ohatrany tsy ten'Andriamanitra voaresaka ao anatin'ilay izy, fa lianao sy ny zavatra nataonao. Fa androany mametraka foana hoe misy Mpanalalana na maheno tompo ianao, na ianao koa henon'ny tompo, misy olona manela, misy Andriamanitra, misy an Jesosy manelanelana antsika eo amin'Andriamanitra. Afatra faharoa koa anatin'ilay izy dia mahatonga antsika n'iny, rehefa tafapetraka anatin'ny fontsika izany dia feno fankasitrahana anazy fontsika. Lasa misy fanetretena ao anatintsika hoe ninona vitako, ninona tsy vitako, noho ny Jesosy io foana ny mahatonga anahy eto fa tsy izaho. Raha sondena daholo momba antsika rehetrarehetra eto, na izay mijoro eto aloha na ianao mipetraka eny, tovy daholo eo anatrihan'Andriamanitra, fa tsy hoe le mijoro eto aloha hafa kokoa, na hoe le mihaino toriteny isan'andro hafa kokoa dia le olona tsy dia mihaino, fa raha tsy indray mandeha isan-kerinandro rehefa ana ampiangonana vao mihaino toriteny, hafa jena, tovy daholo. Fa eo ambanin'le misy an'ilay mpanelanelana, le mpisolo vava, dia lasa ankasitrahan'ny tompo, dia lasa mahatonga antsika hanetry teny izany. Tsisy
rihana tsony anatsika raha mavita amin'ny toriteny androany raha mavita amin'ny vavaka ohatr'izao na mavita inona na tsy mavita inona koa indraindray dia mihitry foana hoe tsy izany ankasitranana na mandrotsaka ohatrinona ao anatin'ny fandrotsahana io na adiny firy fotoam-bavaka firy isaky ny herinandro ny tratrako na firy ny tsy tratrako manitry tena foana noho ny amin'i Jesosy nafahako miteny hoe zanak'Andriamanitra raha nytaniana hoe fa inona ny ananako antoka ny amin'ny famonjena Jesosy ny resaka fa tsy hamaly mihitsy hoe satria izaho fiangonana tsy amin'ny anina satria izaho ohatran'izao fandoaliako rehefa mivavaka dia izaho tena amin'ilay miforotra ohatran'izao mihitsy na tsy fantatro fa Jesosy foana ny resaka afaka manana rakitra verset be da be fa tsy izany mihitsy ny lahatra hoe anatrehan'Andriamanitra dia hampamarina na ohatran'ilay ohatra ilay mpitsara teo hoe le mety manana lalàna kely mahafantatra ray sy roa ihany le accusé le olona meloka fa le mpisolo vava ny enon'le mpitsara iny tsy mahazo miteny raha tsy mena fitenenana fohy fotsiny fa le zay tenen'le mpisolo vava ihany artikla zao araka ny artikla zao iny ihany manan-kery zay teneny lalàna ihany tsisy resaka fihetsepo io hoe raha anao mampalahelo be le olona accusé dia ndao rangamondrana fo fa jerety poziny zay izy tia tady hitomany nefa mbola tsy namoaka didy akory afitsory ihany izy fa rehefa meloka ianao rehefa ozy ny lalàna hoe tsy nety ny nataonao dia tsy mety ny nataonao zay na mampalahelo ianao na bokina be tsy fantatro izay pozinao eo dia ohatr'izay koa anatrehan'Andriamanitra hoe ninina izay mety bagage eritreretinao hoe tsy mahafafa ny fahotana sy ny faratsitsika iny raha tsy mandrakariva ny olombelona ozy izy ny tenin'Andriamanitra ary tena za manaiky mihitsy hoe ifamonjeny io tena tsy maintsy nandalo tao amin'i Jesosy tsy maintsy mandalo amin'i Jesosy satria inona ny antony raha nisy fomba hafa ve avovonjy atsika dia hanao an'iny sakrifisy iny Andriamanitra hoe ny zanany omeny raha misy fomba ihany ve hoe ataovy ohatr'izao raha nga mamezana reo mba mitandrina ny tisitisi ty raha nga dia mba voavonjy fa aiza ve dia hanao an'iny sakrifisy amony ny zanany iny ve izy fa matoa tsy maintsy nandalo an'iny dia fantany reto olombelona reto tsy ho afaka mihitsy dia izay ny nanomezany an'iny dia izay ny ampatsiahivana antsika anetry tena foana eo anatrehany hoe soa ihany fananao an'iny ianao izay ozy izy le hirany ambojatovo sana moa iny hoe soa fa teo ianao tsy misy lalana ialana ozy izy soa ihany fa teo ianao saika avery daholo tsika rehetrarehetra fa soa ihany fa teo izy ary mbola eo izy ao ambokiny tsy tadidika na Hebreo any izy miresaka mbola mifona ao atsika izy hatramin'izao fisoronana resahany ataony io mbola ataony hatramin'izao io mbola mifona ao atsika izy mbola mitondra ny fahalementsika eo anatrehany ray izy zany ve tsy hampihitra atsika dia hankasitraka anazy mandrakariva lasa mihetry izay zavatra mety mbola fitongitongina kely any anatsika tsy hoe ratsy ny mangataka sy ny mamanana filana sy ny fangatahana amin'ny tompo indraindray fa rehefa matsiaro an'io lehibe ataon'ny tompo io ianao lasa fisorana ny akabaroan'ny vavaka mbola misy mifona ho aho an-danitra ao androany tsy nahavavaka fa mbola misy mifona ho aho anatin'izany androany mety tsy afaka nanompo mihitsy tsy navita ny anjara fanompoky tsy dia natoky loatra tato ato fa Andriamanitra mbola Jesosy mbola mifona ho aho ambony ao dia iny mbola mahatonga nahakasitran'Andriamanitra fa raha tsarain'isak'izay ataoko sahirana ihany sahirana daholo tsika raha tsaraina araka ny ataontsika sy ny vitatsika le kely vitatsika iny tsy mikoty manoloana ny faratsiana le mipetraka hatrany anatintsika any ndraindray antsika ny faritatsika ny faratsiantsika amin'ny zavatra ivelany ny zavatra ataontsika dia ampitahintsika hoe raha ny ataoko sy ny ataony anina ny anina mbola kiravikiravo kokoa fomba fiteny zao ny anina mbola mandeha be le ohatr'izao za tsy dia miteny tsy le mivoaka ivelany inge le olany fa le lovaina hatrany amin'ny fotony mihitsy le lovaina hatrany amin'ny adama mihitsy le tena niota ozy izy ny fitenin'ny pasteur azy na fitenin'ny baiboly azy misy tena niota dia iny tsy voafafan'le action rehetrarehetra hoe mandrotsaka zao na manenjika fitoam-bavaka zao na mahay verset tsy enjery fa iny ny ilan'ny rahan'i Jesosy nilatsaka iny le Mpanalalana iny dia rehefa mijery anao ny tompo dia ohatran'le mpitsara tsy miheno an'le accusé fa le mpisolo vava ny enony dia manomboka miova le décision anatin'ny sainy noho ny amin'le mpisolo vava dia ohatr'izay koa hoe Andriamanitra tsy niova ny mampanota antsika mpanoty tsika ao anatrehany zavatra rehetrarehetra any natiora antsika any fa noho ny amin'ny famonjen'i Jesosy dia mahita zanak'Andriamanitra izy rehefa mijery anao alleloia rehefa mijery anao izy mbola le olombelona manota fa amin'ny nataon'i Jesosy dia mahita zanak'Andriamanitra izy rehefa mijery anao ianao ve rehefa mijery anao mba mahita an'izany
amin'ny lafindray mbola afaka miteny hoe mbola hakazaha mbola ohatr'izao mbola mijery le tsy mety be da be. Amin'ny lafindray mbola afaka miteny hitan'ny olona mihitsy tenen'ny olona ianao mbola zao ve zanak'Andriamanitra le ianao raha mbola hitako tery amin'ny anina ny resaka zao na tsy fantatra. Fa ao anatin'izany ianao ve samy teny noho ny amin'ilay Mpanalalana. Mety izay ny hitanareo, mety izay koa ny mbola hitan'ny masoko ara-nofona indray mbola misy ohatr'izao. Fa ianao ve samy teny noho ny amin'ilay Mpanalalana, izaho zanak'Andriamanitra. Andriamanitra mijery anahy amin'ny alalan'ilay Mpanalalana dia Jesosy dia zanany aho. Fiangonany aho, olony aho. Tsy tsaraina amin'ny zavatra ataoko sy ny vitako tsony aho. Na mavita androany na tsy mavita, fa olony aho, zanany aho. Teneno izay tenenareo fa izaho misy mpisolo vavy eo anatrehany iray. Tsy miteny mihitsy hoe tanteraka na marina fa io mpisolo vavy io ny irairaiko ny aho. Tsy izany irairaiko, raha navita zavatra matsy dia izany irairaiko. Teny zavatra ny olona dia toeriko hoe anka zaho koa mba navita an'izao ka maninona le tsy mety ihany tenenareo e. Fa maninona le mety tsy mba tenenareo, za nge mba manao an'izao e, za nge mba manisy soany olona, za nge mba mandeha am-piangonana e, fa maninona le mba sendra nadaingindre mandeha foana ny atsikafony isak'izay miresaka. Rehefa navita ny olona dia manana zavatra valy. Fa rehefa hoe tsy navita n'inona, tsy mendrika le zavatra vitany, tsy mikoty akory, dia le misolo vavazy ny indraindray. Mahita an'izao rehetrarehetra izao nareo fa zany anana le misolo aho. Tsy manamarina ny tsy mety ataontsika izany, fa miteny foana hoe misy mpisolo vava ao manatanteraka an'ilay tsy tanteraka antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Iny foana mahatonga antsika hihery sy hankasitraka azy. Misaora ny amin'izay vitanao dia misaora azy ny amin'izay tsy vitanao, fa mihoatra noho izany hisaora izy ny amin'izay vitany ho anao. Averiko indray misaora azy amin'izay vitanao sy izay tsy vitanao koa indraindray, fa mihoatra noho izany hisaora izy ny amin'izay vitany ho anao. Le flèche avy any amin'ny akaty aminao dia mahatonga ny vavakantsika fisaorana ny bebe kokoa. Averiko indray tsy manota ny mangataka, tsy ratsy ny manana fa projet mba hangataka an'izao mba raha sitrapony tompony ohatr'izao sy ohatr'izao. Ny zavatra ranofo. Fa mihoatra noho izany rehefa lehibe ao am-pon'ny olona io zavatra io, ohatra ny famonjena rehetra ny fanasitrana sy ny fahagagana ataon'i Jesosy tetỳ ambony tany. Rehefa tenen'i Jesosy hoe aza tenenina hoe nanao an'izao, nanasitrana boky izy ohatra dia teny izy hoe aza miteny amizaniza vandana fotsiny makany amin'ny sorona dia atery ny fanatitra vokatry le nao madio. Tsy voafihan'ilay olona le vava fa miteny izy satria manino ngeza loatra tao anatiny zavatra niraisiny tamin'Andriamanitra. Nanasitrana jamba ihany koa izy dia niteny izy aza nafarany aza miteniteny, fa vao niala teo izy dia naparany tamin'ny firenena rehetra. Fa le Jesosy inona nasitrana satria manino lehibe tao am-pony le izy. Inona lehibe ao am-ponao androany, mbola le maty hamonjy anao ve? Sa manomboka efa midekala amin'ny zavatra vita sy ny zavatra tsy vita sy ny zavatra ivelany rehetrarehetra, ny action sy ny fombafomba atao mivavaka sy ny sisa. So dia efa zany manomboka ambany rehefa larobia dia ohatrohatran'izao, fa ohatra ny hafahafa be raha tsy tonga any dia rehefa lahady dia tokony ohatran'izao, fa raha voatara kely dia miova be ny any anaty any, hay tara indray ianao dia manimba ny zavatra ataovy lehibe anatin'ny fona foana le Jesosy mpanelanelana eo anaty. Izay extérieur rehetrarehetra reny fa nampinanao hifantoka any amin'ny Jesosy fotsiny reny, fa tsy reny lasa hifatohanao. Anisan'ny fanazaran-tenantsika mihitsy ny jiro tapatapaka io ohatra. Any ve makaiza ny concentration anao, tapaka kely io jiro io na korotana kely ny zava-maneno. Fa ireo rehetrarehetra io ny fanampinanao hifantoka any amin'ny Jesosy fotsiny. Na izay mitoriteny eto na nitoriteny eto, tsy le toriteny ny anarana tsenjery, fa le toriteny manampy anao hifantoka any amin'ny Jesosy fotsiny. Tsara manana toriteny bagage, fa raha vao diso hoe ny hevitra sy ny amitehirizanao an'iny sy ny ampiasanao an'iny, lasa manondro any amin'ny zavatra hafa iny. Fa ny ananana bagage toriteny sy sisa manondro anao hifantoka any amin'ny Jesosy dia hetry foana hoe zanak'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny nataon'i Jesosy. Tafiana hery ianao noho ny amin'ny nataon'i Jesosy. Nahazo ny fanamasina ianao noho ny amin'ny nataon'i Jesosy. Izay ny asan'ilay Mpanalalana. Ankasitrahana ny vavaka ao noho ny amin'ny nataon'i Jesosy. Azontsika ve izay? Tafapetraka any anatintsika izay dia manomboka mihetriny ao anatintsika ao dia mankasitraka anazy. Ny fiderana izay entinay dia azy rery izy. Raha manolotra ianao dia fankasitrahanao anazy. Raha manenjika fotoam-bavaka ianao dia fankasitrahana azy, fanomezana lalana anazy anao izay tiany eo amin'ny fiainanao.
raha manana antoka any amin'ny famonjena ianao dia noho izy, ary raha ijoro vavimbelona amin'ny olona ianao dia izy no tantarainao, fa tsy zavatra hafa. Raha no partage amin'ny olona ianao dia nohony amin'izay rehetrarehetra nataony sy mbola ataony hatramin'izao ho anao. Raha manana antoka amin'ny mahazanak'Andriamanitra ianao dia noho izy. Ataovy lehibe any anatin'ny fonao zany, fampatsiahivana ho an'izay efa mety votsitra, ho an'izay mety mbola tsy nalala dia ampahafantarina anao fa izay ny fandehan'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy misy manatona ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Tsy misy fombo, tsy misy takiana aminao, tsy misy zavatra hafa fa le nataony aloha raisiny izay. Le zavatra omeny anao dia ny fitiavany, dia ny famonjeny tamin'ny nanoloran'ny aina ozy izy tamin'ny Timoty 2 vakitsika teo hoe sady nolotra ny tena no avitra isolo ny olona rehetra. Io efa voarahinao ve aloha io? Izy nanolotra ny tenany. Efa henonao ve inona io nanolotra ny tenany io? Profim-pitiavana nge io e. Efa voarahinao ve le fitiavany aloha? Aza maika mivery amin'ilay ohatra ilay zanakadala foana hoe aza maika ny anao an'izao. Fa inona nataon'ilay ray aloha? Ny fihininy izy, dia norohany izy, dia nikarakarainy tsara. Efa voarahinao ve izay le fikarakaran'ny tompo anao izay aloha? Zay ianao va mieritreritra ny hetsika amin'ny zavatra amin'izay. Zay ianao va mieritreritra amin'izay inona ny azoko atao tompo ato amin'ny tokantranontsika? Be da be ny olona vao maheno fiangonana dia tonga dia ilay asany ao anatin'ny sainy. Hiditra amin'ny fiangonana ray dia inona ny azoko atao ato pastera? Inona ny azoko atao ato selula ry dia hiazaka zany ina amafa fiangonana ndao fa ataontsika izany, nefa mbola tsy naray le fitiavany aloha. Dia inona ny vokatr'izay? Reraka vetivety dia reraka. Nisy olona nafana fo be da be mety efa nahita ianao, na mety ianao mihitsy koa zasy ianao le izy taloha, nafana fo be da be voalohany fa rehefa mandeha ny fotoana, satria reraka, satria tsy le bazy mbola tsy tafapetraka. Le asa aloha, le fitiavana mbola tsy voaray dia ndao ary inona ny azo atao? Miandry filazana fotsiny hoe mila olona otrao dia mazava voalohany pastera. Tsy ratsy ilay manompo, tsy ratsy ilay manao zavatra, ary mila olona ny asan'Andriamanitra. Fa izao ataovy azo antoka aloha efa zanak'Andriamanitra ianao, efa tafody ao an-trano ianao. Dia inona ny antoka anananao an'izay? Dia nataon'ilay Mpanalalana, le nataon'i Jesosy, le fitiavana omeny anao efa voaray. Rehefa voaray izay dia ataovy marina ao anatin'ny fona foana. Ataovy ny asa ivelany, ataovy ny asa fanompoana sy ny sisa. Fa izao aza vela hiova mihitsy io fototra io. Aza vela hiova mihitsy io fototra io. Jesosy mahato anao fitiavana dia ianao lasa zanak'Andriamanitra. Jesosy ny ivon'ilay resaka fa tsy ilay ianao lasa zanak'Andriamanitra. Azonao zany? Jesosy ny ivon'ilay resaka ilay nataon'i Jesosy fa tsy ilay ianao lasa zanak'Andriamanitra. Sika misitraka ny izy fotsiny. Na voaray zavatra taon'ny tompo fe ianao tao anatin'izay? Ataontsika hivavaka raha misy ny zavatra voarainao tao anatin'izay. Raha mety ianao dia hitsanga antsika. Dia arak'izay voarainao, raha ohatra fampatsiahivana ny voarainao dia resao amin'ny tompo indray, misaotra nampatsiahana an'izany fa mety efa nisy ny votsitra tany anatiko tany. Raha mety androany ianao vao naheno an'izay resaka ny famonjeny izay dia resao arak'izay hoe misaotra fa kay ianao fitiavana. Ianao tsy mibaikobaiko fotsiny hoe ataovy izao dia fitao izao dia avy eo ianao vovonjy, fa ianao ka ny nanao ilay zavatra voalohany dia nanome fitiavana kay ianao. Androany aty handray an'izany, androany ateo tafiditra ao anatin'izany mahazanaka izany aloha. Sokafo ny vavanao arak'izay voaray ianao tao anatin'ny tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.